Tahotra fanoloana ny toe-draharaha misy eto amin'ny pasom-pirenena moa izany dia misafidina manokana ny andro fahatelo ambin'ny folo volana May satria andro niatolomana sy niadivana ho an'ny tanindrazana izany dia ankehitriny hitantsika ary tsy ampandrehetra efa niteny koa ny aveka androany fa mivoana dia mivoana tanteraka amin'ny zavatra nitahiana ny olona no ataon'ny fanjakana fanavaozana ankehitriny menamenina daholo ny olombelona rehetra. Isika moa amasolom-bavam-bahoaka antsika dia isika no nitarika tamin'ny folo volana septambra ary nihitaka teto Antananarivo tamin'ny voalohan'ny volana septambra dia tsy ampy ny fitabatabahana fotsiny ny fimenamenana fotsiny rehefa hitantsika fa mivoana ilay fa nandray andraikitra ny tena mpandoana nametraka ireo teto eto anivon'ny ACC ahafahan'ireo tsara ambony eto amin'ny ACC manapa-kevitra izay masitavana ny firenena fa ahitantsika fantatsika sapatsika ireo fioaram-pify amin'ny fandikana ny lalam-pandroeny fioaram-pify fa tsy fanajana ny fanapanana ataon'ny ACC nanomezana fanjakana fanavoizana izao ary hitantsika mazava izany ary tsy mahatongotra intsony ny fikarakarana ny concertation nationale sy ny fifidianana amin'izay vava rehefa manomboka miditra ao anatin'ny ambo rehetra tsy misy intsony mitoky ho an'ny vahoaka ka dia indro mandray andraikitra ny tena fa mba ho afenitra ho an'ny tanindrazana natao tsy any anatsatra fanapahan-kevitra izao natao ampitonina ihany koa mba ahafahantsika mijery ny hoavan'ny tanindrazana hoavan'ny firenena mba tsy hijaly eto amin'ny firenena malagasy misy kanjakano tsy mandomanta masia ireo Tramitsika miteny androany zao 5 volana mampire ny tantanandro fanavazana tsy hita amin'ny hetsika izany mbola vahiny no mitantana eto dia fanontaniana teo dia hoe vita ve zany ny tolona tsisy tolona vita eto mbola mitohy ny tolona ary naaraka ny nazavainy teo nisy ny tolona natao dia tonga miaramila zao fa mbola mitohy ny tolona ty ny zavatra notakina hatramin'ny voalohany hatrany amin'ny 72 dia mbola mipetraka ho takina amin'izao fotoana zao na milafo fampianarana ny toekarehtsika dia operatana ny vahiny hatramitsika miteny androany zao 5 volana mampire ny tantanandro fanavazana tsy hita amin'ny hetsika izany mbola vahiny no mitantana eto ka raha tsy miovo zany afikionantom-pirenena ve nanovana zany engany mbola operatana ny vahiny ny toekarentsika ary mbola tsy afaka mihetsikatsika nikarana sy vazany no mibaiko eto hita amin'ny firenena ary atahorana ho tafavoaka tafiditra amin'izany mba fitondrandreo ka zay mila fiara amin'ny entan'ny vahoaka eza amin'ny Madagasikara mihetsika amin'ny fotoanantom-pirenena io mba hanolotra mazava zany hoe fiandrana pirenena zany zany tena fitiavan-tanindrazana zany mba hiala amin'ny fahantrana ny vahoaka ary tsy olombitsy manam-bola fa ny vahoaka ny mahazo vola tombontso ny vahoaka fa tsy tombontso ny olombitsy zay ny tadiavitsika zay fiaraha-miasa hatramin'ny velany dia tsara tokony mifandray amin'ny etrarehetrika indrindra aminay dia miamin'ny BRICS io fikambanana amin'ny BRICS tokony alamafy ny fifandraisana hiaraka amindreo tsika tsy miandana amin'ny aky tsy miandana amin'ny aroa fa tena fifandraisana maleo tena tsy mitadytsika hoe ny rosiana na nabotrety na ny amerikana na nabotrety fa tsisy firenena afaka mampoty atsika misy fiandriana pirenentsika zay tokony azavo zay tsy ala frantsay dia hita amin'ny hafa fa fiandriana pirenena mazava ny atsika sy mila pa manenty terentsika eto fa malalaka tsika mazavaka am'zay izay moa le anarana zavany zay dina ty madame Mamso Andriatso dia iresaka tontolo ara-toekarentsika mampitaiko ihany koa ny mikasika ny ako ny zavatra natao tao Moramanga omaly talata mikasika n'ilay andro isam-pirenena ho an'ny infirmiera any fifarana ny fandarana ny tontolo ara-toekarena zay ho resahako atsika dia ataoko miainga avy amin'ny fanapa-kevitra zay niraisina amin'ny endrika etondratsika ny serasera amin'izao andro ny fanavoazana izao matetika zany no miresaka ny fomba fanaovana serasera ny anivon'ireo departemanta ministeriel samihafa dia mampita an'izay amitsika hoe tokony misy fomba fanaovana serasera mifantoka amin'ny resaka tsy fampitambo avao fotsiny tsika fa fanazavana ny opinion publique mihitsy zany hoe sarababim-bahoaka ray manontolo ny tena
zava-misy eny anivon'ny departemanta ministeriely tsiraray de nisy fotoana nametraka fanontaniana mikasika an'izay ho an'ny teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny ateti-bola ary ny lafiny ara-toekarena. Ny antony tonga an'izay de satria efa nazavaiko anareo hoe teo aloha tamin'ny andro ny ministra Rindrasimbelo Raparinirina Narsona dia nanao tsikerytsika mikasika ny fomba fiasa ny ministera, nanao tsikerytsika mikasika ny fomba fitantanan'ny ministra Rindrasimbelo Raparinirina Narsona zany departemanta ny fitantanam-bola sy ny toekarena ary teti-bola izany. Tamin'izay fotoan'izay tsika dia nijanona ho pitsikera fotsiny ihany. Ny antony satria ny ministera ny tantany Ramatoa Rindrasimbelo Raparinirina Narsona dia tsy nanome valiny atsika tamin'ireo karazana fanontaniana na tsikera zay nentsika na de misy ihany aza sosikevitra efa nentina tamin'izany fotoan'izany natolotra ny talehan'ny serasera teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola. Fampiresaka tsara tamin'io tale io tamin'izay fotoan'izay teo anivon'ny anteny miaram-pirenena de niteny misy sosikevitra ohatran'izao azotsika atao tsara endrim-piaramiasa ahafahana manome vaovao sy mampita vaovao amin'ireo olom-pirenena tsiraray zay liana amin'izay lafiny fitantanam-bola eto Madagasikara zay. Nanaiky mihitsy le tale tamin'izay voandresaka voalohany hoe ok mety zany andao etreretina anaovana 5 zao rehefa tena niasa zareo dia nisy nitsindry eo anivon'ny mpitantany ministera ny fitantanam-bola tamin'izany fotoan'izany zay nametraka fa zay tokony ho ampitainy zareo ihany no mila ampitainy eo anivon'ny ny serasera zany eo anivon'ny ministera. Dikan'izay raha ohatra ka misy zavatra hafa tianao alaina zany na zahombaliny ka tsy mifanaraka amin'ilay direktiva omeny ny ministra ny fitantanam-bola tamin'izany Rindrasimbelo Raparinirina Narsona de tsy azon'ilay talehan'ny serasera atao ny mampita an'izay zany aty amin'ny mpampita vaovao. De teo no natonga le hoe aloha ry janona am'izay fa tsy maninona samy manao an'izay ataony rehetrarehetra de tsika tamin'izay fotoan'izay dia mipetraka ho pitsikera ny fomba fiasan'ny ministera ny fitantanam-bola ary ny lafiny mihiba rehetra no nalaitsika tamin'izay fotoan'izay. Zany hoe tsika zany tsy niresaka an'izay tontolo miabo tao anaty fomba fiasa ministera fa reo tontolo mihiba ihany no ndraisitsika zany hoe le style andorantsika le communication de communication panohitra zany hoe ny mihiba rehetra teo anivon'ny ministera fitantanam-bola zay no navohitritsika tao anaty le fampitambo avao de am'izao fotoan'izao tsika tao anatin'ny fanavaozana manohana le fitondram-panjakana dia nanao an'izay système zay any tsika mitovy tsisy valaka mihitsy tamin'ny proposition natao tamin'ny ministera fitantanam-bola tamin'izany fotoan'izany hoe iverina ao anivon'ilay ataontsika hoe fitsikerana ny lafiny ara-pitantanana ny ministera fitantanam-bola sy ny teti-bola tsika fa zao tsy vitany mitsikera fotsiny fa hitondra kosa indray ny fanazavana na ampita ny valiny izay azotsika avy eo anivon'ny ministera fitantanam-bola ka tsara fantatry ny vahoaka malagasy zany de eo le tiatsika tenenina hoe zay no mampiavaka n'ilay fomba fiasa teo aloha sy ny am'izao fotoan'izao zany hoe raha nanao proposition tsika tamin'izany fotoan'izany hoe andao ary asiana endrim-piaramiasa le izy de nandany teo anivon'ny ministera fitantanam-bola ankehitriny kosa ny zava-misy tsy zay nanao proposition ndray tsika hoe zao ary hitondra an'ireo pitsipitsiny samihafa zay zay azony resana mikasika ny resaka ministera fitantanam-bola sy teti-bola raha misy fanazavana azony tompona ndraikitra eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola hoentina dia izahay indray avy eo hijanona ho mpampita an'izay zany hoe sady mampivohitra n'ilay tsara ho fantatritsika zany no mitondra ny valiny zay hoentin'ny ministera-pia ho an'le vahoaka malagasy ary ny tsara indrindra za raha ohatra ka ny ministra tompona ndraikitra mihitsy no mamaly an'izay zavatra zay sosikevitra ny tsika zay tatao anatin'ny fandarana nafinaritra tao anatin'izy de zao niraisy ny ministera fitantanam-bola zay hoe ok voaray le afatra hoentinao le fanontaniana apetraka ao le fanontaniana samihafa zay tokony ho fantatry ny vahoaka ary tokony azahoan'ny vahoaka valiny de hitondra valiny ny ministera fitantanam-bola de efa nanao le ministra fitantanam-bola ary tena nanao izy an'izay zavatsika zay hoe nametraka tsika le fanontaniana maromaro any zavatra nanontaniantsika tamin'izay fotoan'izay de nanao ny teo anivon'ny ministera fitantanam-bola ny ministra mihitsy no mitondra fanazavana fa io tsy voatery ny ministra afaka atao ohatra hoe ny secrétaire général ny talehan'ny kabinetra reo tale rehetrarehetra ohatra hoe raisina isaky ny ambaratonga le izy ohatra ny any amin'ny etra de ny DG any impôt ohatra manao an'izay ny any amin'ny faditsirana de ny DG any tele général faditsirana manao an'izay na ny any amin'ny tahirim-bola-panjakana de ny DGT manao an'izay
de arakaraka le zavatra hoe ilam-panazavana zany hoe misy anytiteboka ty o anivonareo mistera fitantanam-bola inona ny tokony hofatitra vahoaka manoloana an'io de ohatra miakatra zay tale général mifandraiky am'izay mitondra fanazavana ho an'le vahoaka tsy voatery hoe le ministra le izy fa nafinaritra zany tamin'ny tindra-makety de le ministra aloha hitantsika niakatra mitondra le fanazavana ary zay zavatra zay mazava-dehibe an'izy hoe rehefa ataotsika ohatran'izay le serasera de tsy tompotrano mihony le vahoaka zay nge ny olana tamin'ny andro ny andro rajoely tompotrano mihony le vahoaka ny lafi ny ara-tekarena sady efa tsy de mahaliana ny olona ny manaraka azy nefa mbola tsy omenao la ifampitambo avao de vao maika zany le vahoaka tsy lina tsy mikariko tsy mitsakaraka an'le tsy mitady an'le izy ianao koa moa tsy mahame fanazavana de tonga de resaky mimoana sy marenina zany izy de ansa mipetraka amin'ny misy anazy manodidina an'lay hoe fafahatsika mitroka an'lay famatsim-bola avy any ivelany zay mitarazoka ny antony dia noho ny resaka lenteur zany eo amin'ny resaka administration araky le tenenina teo izy zao naka ohatra hoa am'le hoe fanalana an'reo olona manodidina ny lalana zay amboarina izy zany ohatra vaingina zany nalainy hoe anjaratsika zany tsika le bénéficiaire an'lay projet no manala an'le olona eny am'le lalana mba hahafahan'le lalana mandeha ny zava-misy anefa tsy alantsika le olona na farafaratsy le olona tokony alantsika amin'ny resaka indemnisation de tadiavintsika hoesorina amin'ny alalany miaramila zay zany le fanaotsika mazatra hoe tondrana huissier eo de esorina le olona fa hoe ilain'ny fanjakana ty utilité publique anao lalantsika de fa tsy zay ny mpamatsy vola fa ny mpamatsy vola de hoe omeo indemnité le olona rehefa esorina eo am'le toerana anaovana le lalana mba hahafahan'le lalana mandeha zavatra ohatr' zany zany mahatonga atsika tsy mahatroka nylay famatsim-bola avy anyvela be da be 2 milliards ozy izy teo 2 milliards no teneniny teo zay famatsim-bola tokony raisitsika eo de zay zavatra zay tsy vitatsika satria maninona satria tsy capable tsika zany am'le resaka hoe draft tsy capable tsika am'le resaka hoe lenteur io zao nandrefa napakevitra ny ministera ny fitantanam-bola amerina ndray ny taleparitra ny fitantanam-bola ny fanany andro rajoely zany tamin'ny andro ny popomanina tonga teo ny fanana ny fisiny ny taleparitra ny ministera ny fitantanam-bola de lehibe na sampandrara no miandraikitra ny fitalehavany ny ministera ny fitantanam-bola isaky ny faritra eto amitsika ny ministera rehetra samy misy hoe taleparitry ny jony taleparitry ny fanajariana ny tany taleparitry ny rano taleparitry ny zao fa io fitantanam-bola goavana be tsy misy taleparitry ny fitantanam-bola zao zany tsika vao mamerina zay normal raha isy lanteurako lehibe ny sampandrarany misy chef service zay no misy ange de na le chef service andefa taratasy makany am'le taleparitra hafa ary ohatra ny hafahafa satria izy lehibe na sampandrarany efa tale le androatany fa zay nefa le rafitra mipetraka teo zany hoe nakorotany andro rajoelina mihitsy ny mahalozika ny fomba fiasa any anivony reny fatra samihafa reny de tokony afaka hiasa aingana de lasa tsy misy an'izay tsisy directeur ako de zay le zavatra misy ao anatin'le izy hoe manahirana anao zany zany fomba fiasa zany de zay zany ny zavatra atao am'izao fotoan'izao hoe manova an'izay ny rafitra eo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola de isy an'izay fanendrena taleparitra zay zany zao eo anivo ministera fitantanam-bola tiako tenenina atsika zany de zay hoe misy zavatra be da be antonantony tsy azahotsika an'ireny famatsim-bola reny de avy amitsika ny betsaka kokoa zany rairay lay mahatonga n'lay tsy fahafahatsika mitroka an'le zay le capacité d'absorption avy aty amitsika daholo zany miteraka an'zany de io ny mahatonga atsika tsy maintsy sady mandona amin'ny ministera piatsika mandona ihany koa atsika tsiraray name ohatra anareo nge za teo hoe